Isin'ny fahatapahan-dalana rahampitso alakamisy 7 aprily eo Analakely noho ny fitokanana ny foiben'ny Fondation H. Manomboka amin'ny iray olatorak'andro no tapaka tanteraka ny lalana manoloana ny Urbania hatreny amin'ny farmasia Analakely. Ary toy manomboka amin'ny 4 izany fahatapahan'ny lalana izany manoloana ny trano printim-pirenena tsara lalàna hatreny amin'ny farmasia Analakely mandrapatapitry ny lanonana. Fonaraka izany ireo fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka amin'ny faritra voakasiky ny fahatapahan-dalana. Izy koa ny fahatapahan'ny lalana mandidina ny Farina Nosy ny alahady 30 aprily manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 2 olatorak'andro satria isy ny hetsika hazakazaka tongotra sy hazakazaka bisikileta. Voakasika izany fahatapahan izany ny lalana eo anoloan'ny Instat, ny fitsarana Nosy sy ny RNM mandalo eo amin'ny tranon'ny ancien combattant eo ambanina Ambohitsiroitra, eo amin'ny sekoly Masindamisely Antanimbarinan-drino sy ny cercle franco malgache ary mifarana eo anoloan'ny lapan'ny fitsarana Nosy. Tany amin'ny komina Talatany Volonondry, faritra Analamanga no nanomboana ilay hetsika fiara zo androany izay karakarain'ny ministeran'ny fitsarana. Fanazavana ny zo sy ny lalàna mikasika ny soram-piankohonana, ny fandovana, ny fananantany, ny fitsaram-bahoaka no natao nandritra izany raha nampitaina avy eo anivon'ny ministera. Nampahafantatra ny andraikiny mikasika ny fitsarana ihany koa ny mpisolo vava sy ny vadin-tany na ny notaire. Afaka naneho ny fitarainany sy ny etaetany ihany koa ireo olona tonga nanatrika ny hetsika. Itoy ao Anjorobe rahampitso alakamisy 17 aprily izany hetsika izany. Ho any amin'ny faritra Sofia avy eo ity fiara zo ity ny 12 Mey, ho any Fenorivo Atsinanana faritra Analanjirofy ny 5 Jona ary ao Ambalavahoatsy Paris faritra Matsatramboly ny 10 Jolay. Tonga nanolotra tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny taratasy manendry azy ireo hiasa eto Madagasikara teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ireo masovo vaovao any Italia, Espagne ary Norvège androany 9 aprily. Niona tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izy ireo ka niresaka ny fiara-miasa misy eo amin'ny fireneny avy sy Madagasikara. Ny ambasador vaovao ny Italia eto Madagasikara niresaka momba ny fifanampiana eo amin'ny famokarana angovo hazavaozina, ny sehatry ny fizahantany, ny fahaiza miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro ary ny varotra sy ny agroalimentaire. Ny ambasador vaovao ny Espagne kosa dia nanamafy ny fifandraisan'ny firenena roa tonta eo amin'ny sehatry ny toe-karena, ny jono, ny famokarana angovo hazavaozina, ny fizahantany ary ny fiarovana. Nanantitra ny fisian'ny fatokisana misy eo amin'ny Madagasikara sy Norvezy ny ambasador vaovao ny fanjakana Norveziana. I Norvezy dia mpiara-miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy sy ny mahavavy eto Madagasikara. Nanatanteraka fanadiovana fahobe teny amin'ny lalana Rocade Arivo, nanomboka tetsy amin'ny sampanana rond-point Andranombe Nanisana hatreny Ambohimangakely amoronankonany teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra sy ny komina Ambohimangakely androany. Faritra hitambaran'ireto komina roa ireto moa io toerana nadiovana io. 10 teo eo nisan'ny mpiasan'ny komina roa tonta nanatanteraka ny fanadiovana, nampian'ireo mpanadio avy amin'ny fokontany manodidina. Mbola ito ny fiara-miasa eo amin'ny komina roa tonta raha nitatitra ny tompon'andraikitra avy eo amin'ny fadidinan'ny tanàna Antananarivo renivohitra.